mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika revaka malalatra ity volana jona volana fahaenina sady amin'ny taona ity. Ny lohahevitry ny mofinaina amin'ity volana ity dia ny hoe miaro ny olony ny tompo, miaro Andriamanitra izay no heviny. Dia ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy voalohany no soratan'ny Jaona voalohany toko 5 Jaona voalohany toko 5:9-12 ka hatramin'ny 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika ary izao tontolo izao koa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavantsaina mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina eo amin'ny Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay, anaka arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anaka arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Izany teny izany no mamarana ny epistily voalohany soratan'i Jaona, arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Samy miaro ny tenany na miarova tena amin'ny sampy mba tsy ho azon'ny fakapanahina, ho azon'ny fitarihana ka hiala amin'Andriamanitra ho any amin'ny sampy. Arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Raha toa ka mamaky ny tapany voalohany amin'ilay mofinaina tsika dia 7:20 dia zavatra 2-3 mazava tsara no mipetraka Jaona eto. Hoy Jaona manao hoe isika mahafantatra fa zanak'Andriamanitra isika. Ary satria zanak'Andriamanitra isika dia tsy mahakasika antsika ary tsy mikasika antsika mihitsy ilay ratsy. Afaka miaro antsika Andriamanitra satria zanany isika. Fa ny faharoa lehibe dia misy koa manao hoe fantatsika fa zanak'Andriamanitra isika. Noho izany dia manana fahazavantsaina isika ka mahafantatra ny marina. Arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Raha toa ka manisy antsika ilay avako malala, mampianatra ao amin'ny toeram-panaonana mpitandrina, ao amin'ny toeram-panaonana mpitandrina moa izany dia misy ireo mpianatra izay miomana ho mpitandrina. Ny taona faha-4 amin'io toeram-panaonana mpitandrina io dia manana taranja anankiray manokana antsoina hoe fivavahana nentim-paharazana. Fivavahana nentim-paharazana malagasy izany. Io taranja io dia taranja izay ahafantaran'ny mpiomana mpitandrina hoe ohatry ny ahoana moa izany fivavahana nentim-paharazana malagasy izany. Sokajin'olona manahoana no mbola makany, mbola misy ve izy io, raha misy izy ahoana ny fomba amin'ny toerana aiza. Afantarana tahaka izany no ao amin'ny fivavahana nentim-paharazana malagasy io, inona no ny finoan'ny malagasy talohan'ny idiran'ny fivavahana kristianina, inona ilay système de pensée, inona ilay rafi-pisainana mihitsy, inona ilay système de croyance traditionnel. Izany rehetra dia ao anatin'ny taranja lehibe izay atao hoe fivavahana nentim-paharazana io. Finoana momba an'Andriamanitra, finoana momba ny sampy, finoana momba ny fanahy, finoana momba ny razana, finoana momba ny doany, sy ny sisa rehetra, dia ny sikidy, ny mosavy, izany rehetra dia ao anatin'ny tokotany be no antsoina hoe fivavahana nentim-paharazana malagasy izay any amin'ny taona faha-4 ny mpianatra mpiomana mpitandrina no mandalina azy. Mandalina azy amin'ny lafiny hoe miaina ao anivon'ny fiarahamonina malagasy izy any ambanivohitra any, na eto an-drenivohitra aza dia ilaina ny ahafantaran'ny mpitandrina momba ny fanandroana, ny sikidy,
saisaiky fantatry ny mpitandrina avokoa reny rehetrareny satria nandalina zany taran'zany izy fantany hoe nakany amy mpanandro re olorina mety hoe mody tsy fantany fotsiny satria mitaiza izy satria manaja izy fa fantatry ny mpitandriny zany satria nomenany zany fahalalany zany izy ahafantarany hoe izao ny olany reto olona reto sy ny sisa rehetra momba ny tromba sandriany dia ampahafantarina azy satria miaina ao anatina fiarahamonina malagasy izy fa tsy hoe mpiomana mpitandrina dia mianatra fotsiny ihany ny hoe ny ideolojia amin'ny ankapobeny iny ianarany fa mianatra koa izy ny fiarahamonina ny psikolojia ny sy ny tahaka izany ny sosiolojia sy ny tahaka izany dia mianatra ny ivavahana nentim-paharazana eto Madagasikara izy. Amin'io taona faefatra io zay ampianarina azy zay ny mpitandrina miresaka aminareo mampianatra azy dia mampanao terrain azy reo mampanao terrain zany hoe mandefa azy reo zany mamantatra ireo toeram-pivavahana maromaro eto toeram-pivavahana nentim-paharazana maromaro ilaina ny ahafantarany azy de manao terrain izy reo ary mamantatra ny mombamomba nyzany raha nentim-paharazana zany raha ohatra ka mijanona am'ty adiny-tsoatramasiny ty arovy ny tenareo amy sampy dia sarotra ny mieritreritra betsaka ny mieritreritra ny ankefa kristianina ingeny zao Antananarivo sy ny manodidina fa raha eto amin'ny faritany atao hoe faritra Analamanga sy ny manodidina fotsiny dia mihoatra ny 50 ny isan'ny doany misany doany zay tsy resaka ny toerana ataotsika hoe ny mpanandrona ny mpisikidina ny mpimasy fa ny toeram-pivavahana nentim-paharazana zay mbola velona tsara mbola be dehibe ny makany de mihoatra ny 50 mihoatra zany aza ny ireo manodidina ataon'ny faritra Analamanga sy ny manodidina misy tena lehibe mihitsy misy tena lehibe mihitsy sahala amin'ny ohatra hoe Ankazo Malaza zay iny faritra faritra avaratra Antananarivo na faritra avaratr'Ankenin'Ambohimangy iny zay tena mbola be dehibe olona hifandro amin'ny faritra atsimo zany hoe faritra tsy lavitra Ankadivorobe raha manko amin'ny doanina Ankadivorobe ary ianao mifanakaiky ihany ny doanina Ankadivorobe sy ny doaniny Fandro fa be iny tapo-telobotry Fandro iny de feno doany be dehibe ny olona mbola makany samy manana ny fotoanany raha mbola mikisaka kely ary ianao dia vao mahita tonga amin'ny doanina Ankadivorobe ianao de soratra ao manao hoe fahasoavan'Andriamanitra matoa izao nefa ao amin'ny doany ao amin'ny doany io misy ilay lapa de misoratra lehibe an'izany ao dia feno zany rahatra be dehibe akoatran'ny akaiky kely eto Ambatoroka misy doaniny Trimo Foloalina ambony kely ny Mahamasina eo Ambohijanahary Mahamasina misy doanin'Andriambirokana Ambohidromo de efa mbola misy doany keo raha teo Anosy misy Andriambodilova Montsindry misy Andramaroanaka Montsindry vao manarina eny miakatra kely na miakatra kely eto Ambohipotsy ianao midina ambanina Ambohipotsy eo de misy doany anankiroa lehibe misy doany kely anankiroa zany doany Zazak'Ambarandray dia asa be dehibe Antananarivo feno tsy voatery lavitra io Mahamasina io moa fantatsika tsara Mahamasina kianjabeny Mahamasina io tany am-boalohany de doany io Ivato-maso io dia mbola azo lazaina hoe doany misy mpiandry io misy fianakaviana miandry io ny Ambohidratrimo doany iny zany de fantatry ny rehetra be dehibe ampolony maro tsy mikisaka makamy lalana makany Alakamisy iny ao de efa misy doany Andrianony isan-karazany Metsinanana anao de mbola misy raha teo koa ohatrany Angavo kely betsaka aty Betzaraina misy amin'ny miakatra kely koa ambonimbony kely misy Amperipedro eo misy doany feno Antananarivo feno ary mpiomana mpitandrina moa de mahafantatra ny hoe itsy fa zay tsara ho fantatritsika de afaka mila marina fa mofinaina resahantsika anio fa te hanokatra ny saina hoe aza mieritreritra manao hoe efa vita ny fitoriana filazantsara tsia mbola lavitra ny fitona filazantsara mbola ezaka mitohy matoa mipetraka toy ny teniny tony manao hoe arovy ny tenanareo amy sampy dia efa fantatry ny tompo fa zavatra ady lavitra be zany rehefa miteny hoe sampy tsiny dia
misy lay sampy izay alainana amin'ireny doany reny alasora moa de efa feno misy doany be dehibe atapy alasora kely indrindra misy 5 alasora sy ny manodidina fa ny doany a dia raha manao fampahafantarana fotsiny kristianina tsotra asa moa zany ao anatin'ny kolotsaina angamba nde resahantsika azy afantaranao ny maha malagasy izay ifaneraseranao ny doany a dia toeram-pivavahana izay misy toeram-pangatahana izay misy fanahy ny fihevera malagasy moa zany a de ny fanahy de mety mipetraka amin'ny toerana anankiray ka amin'ny ankapobeny dia mizara roa ny doany na mizara telo misy ataony hoe doany tany de misy atao hoe doany afo doany rano zany hoe mandrakariva ny doany de na ao misy tany na misy rano zay ampiasaina rano ohatra hoe ankazo malaza dia sady misy doany tany misy doany sady mampiasa rano raha makany ankazo malaza ny olona dia isan'ny lehibe indrindra io satria akaikina Ambomanga dia ahitanao ny doany zay misy ny fanahy isan-karazany fanahin'Andriamintsara fanahin-Rakotomaditra fanahy Nenibe sa Nenito Ramanamaitso Andriamintsara de misy ny fanahy Nenito Ramaitsoakanjo sy Nenibe Ravolamasina sy ny sisa ao anatin'ny doany io zay mandrakariva zany heverina hoe misy fanahy ao anatin'ny doany dia io fanahy io zay mipetraka ao amin'ilay fasana na mipetraka amin'ilay toerana ary dia miasa amin'ny alalan'ilay tany na miasa amin'ny alalan'ilay rano ka rehefa doany tany izy de misy misy vovotany zany omenan'ilay olona avy amin'ilay fasana ny vovotany iny ampiasaina ny fitsaboana hanoherana ny ratsy araky ny finoany azy na dia na koa raha doany rano izy de rano no entina na hampandroana amin'ilay olona toerana ataotsika hoe amin'ny malagasy de toerana toy ny sady toerana fangalana tolontsaina ny doany no toerana fitsaboana fandaminam-penana mikorontana toerana izay fidodododoana famahana olana ny doany ary misy mpiandry doany moa mazava ho azy de misy olona mpiandry doany ny olona makany amin'ny doany tsy hoe indray mandeha akory tsy hoe isan'andro akory fa mety indray mandeha amin'ny fiainana ihany olona makany amin'ny doany ary miponina toy hoe ny doanin'Ambohidroa tsy miponina ao Ambodro mihitsy manko amin'ny doanin'Ambohidroa tsy na hoe misy doany eo Nosoa Ambohimanarina doanin'Andriamodonova dia tsy miponina Ambohimanarina mihitsy na eo Nosoa mankao akory tsia fa mandrakariva ny ponina avy any Ambatondrazaka no irahan'ny mpitsabo azy makany Nosoa na ny ponina avy any Rivonimamy no irahan'ny mpitsabo azy makany amin'ny doanin'Andranoro na koa ny ponina avy any Ambatolampina Antsirabe no irahan'ny mpitsabo azy mandeha makany amin'ny doany Nagady Kazomalaza na koa ny ponina avy any avy aty Mahitsy no irahina mandeha makany amin'ny doany Jiafonjavona sy ny sisa rehetra zany hoe tsy io zany efa karazana efa misy réseau ireo mpitsabo nentim-paharazana ireo tahaka ny hoe ny fiangonana sanatria izy misy réseau kristianina koa de tahak'izany koa mpitsabo nentim-paharazana de indray mandeha any olona makany ohatra hoe mangataka zanaky izy na mangataka fanampiana manokana satria toa ohatran'ny mahatsiaro hoe tsy milamina ny fiainany sy ny sisa dia tiana tena am'izany zavatra izany tsy ho tantaraina amin'ny Tsipriana eto satria lavo zany taranja ray amanontolo taranja herintaona mahery no ianaran'ny mpionana mpitandrina an'izany dia izay tsara fantatro fotsiny le ny hoe tsy mbola vita akory ny ady amin'ny fanompoan-tsampy eto Madagasikara na eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity aza sy ny manodidina de mbola be dia be ny olona itsika no tsy makany satria tsika kristianina fa betsaka ny olona anjato ny olona makany amin'izany ataovy hoe doanin'Ambohitra biby zany dia isaky ny 4 jona ho avy zao ny 4 jona sy ny 14 oktobra ny fotoana zay fanasinana ny amin'ny doanin'Ambohitra biby dia be olona ny makany fa tsy olona 5 olona 10 fa olanjatony rehefa mandeha mamonjy zany avy any amin'ny faritany maro samihafa any mamonjy an'izany ny volana 14 jona sy ny volana oktobra misy dikany io volana 14 volana jona sy ny volana oktobra io fantatry ny ray aman-dreny isaka teo aloha ny datin'ny 14 oktobra sy ny datin'ny volana 14 jona ny datin'ny firenena
fahatsiarovana ny faleofatena fa zao moa zany efa somary ataotsika hoe manao daty tsy miova koa ny toany fa tany am-boalohany ny toany a dia nanaraka ny fanitsahana aram-bolana ohatra eny ankabeazany de saika ny alamady misy ohatra hoe makany amy toanina ambotro manjaka ianao a anosy manjaka ianao a dia manaraka ny alamady izy zany fotoanany misy ny alamady dia ny atao hoe alamady be moa dia fotoana hoe alamady lay volana de alamady lay andro na vavalahamady na voto alamady na vody alamady ao anatin'io zany le fotoana fanandratana azy hoe mahalamady be dia mety amy vanim-potoana io zany misy sampy nadoany amin'ny alamady misy zany efa nanao kosa hoe nanaraka ny calendrier solaire zany any anay dia isaky ny 4 jona sy ny 14 oktobra zay no manao fanandratana na fanasinana tahaka namboatra biby fa betsaka koa no tahaka zany faritra ambony adana iny a dia betsaka ny mamaritra daty manaraka ny calendrier solaire fa misy doany tsy manaraka ny calendrier solaire fa manaraka ny calendrier lunaire ihany zany hoe manaraka ny fanisana nentim-paharazana malagasy hoe ny alamady adoro sy ny sisa manaraka sortany sy ny sisa manaraka an'iny zany satria tamin'ny ankapobeny dia misy doany zay alamady ny fotoana fankalazana azy misy tsy alamady misy azy alakôsy misy ny alakôsy ny ohatra hoe mety andro alakôsy tahaka satria ny alakôsy dia andro mahery andro mazimba dia misy alakôsy ohatra hoe raha ohatra ka doany zay nitoeran'ny vazimba izy tahaka ny ohatra hoe doan'Andriampirokana dia mety ohatra hoe Ambonoso Ambomanarina Ambohidro Ambojanahary Anteroka Ambojanahary etsy ambony Mahamasina io koa de saika doany ataotsika hoe manaraka ny alakôsy dia avelatsika an'izany fa tia hanazava ny sainao mpihaino fotsy manao hoe mbola lavitra ny lalana ary tsy hoe vita akory fa mbola be de be ny kristianina izay indraindray manao fitandroa makatsina makary indraindray mantsy mifery hoe ka any any faritany angeny any tsia tsy ny any fa ny any eto ampovoana Antananarivo ara de be ny mbola laiso tsara an-tsaina hoe io ny toanina amin'ny fiangonana Ambatoroka de midinao ambany ao anao de misy doan'ny 5 alina de misy verset biblika amy doan'ny 5 alina dia misy olona mandeha makao satria tsy manakana ninona amin'ny olona mihitsy manisy verset biblika ao anatin'ny doany be de be ny doany zay na vitsivitsy misy doany zay mampiasa verset biblika soratany eo araky resahana taminareo hoe ny doany nakady volobe ohatra de misy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny soratra eo ny doan'ny 5 alina koa misy verset biblika dia tsy ny hoe fampiasana verset biblika akory ny mahainona fa hitanao eny azo soratany olona mba ahafahana mba hitarina ny kristiany aza io nge azo atao Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenaka de makanisa ty fa zay tsy manohitra ny vavahana amin'Andriamanitra fa ataovy zay tokony atao zay ho nge kristianina misy manao an'izany mihitsy ny mpiano doany zay nge de kristianina mivavaka ary fa atao foana ity satria ity zavatra nilovana avy am'raza ndraindray tratran'izay zavatra zay ny kristianina rehavako malala hoy Jaony reto manao hoe tandremo an-tenanareo amin'ny sampy voalohany dia eo ny sampy izay tahaka zany indrindra rehefa ao anatin'ny ady sarotra ny olona rehefa tonga ny ady sarotra tonga ny ohatra hoe ny olona mpiaramonina tonga ndraindray misy karazana aretina zay somary hafahafa zay dia misy mitemany hoe tsy aloha ve gasiny rehefa somary aretina somary tsy mahazaritra de angamba ny fandiky io ngamba ny rôdy io ngamba ny karazana aretina tahako zao io ngambany io voroky io sy ny sisa rehetra nataon'olona io dia rehefa nataon'olona de tsy maintsy gasy ihany nanaovana azy satria misy olona mampianatra zavatra tahak'izany be de be ary de manjary latsaka ao anatin'izany ny kristiana eto ry havako malala mazava ny tenin'ny Jaona fantatsika fa zanaka naterak'Andriamanitra isika noho izany de izao Andriamanitra dia miaro antsika fa zay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy rehefa zanak'Andriamanitra ianao de tsy mahakasika anao zany ilay ratsy ny tena itsika dia teporin'Andriamanitra tsy misy fanaratsy hiditra avelan'Andriamanitra hiditra fotsiny zao anatin'ny mpino
tsia fa matoa ny olona idiran'ny fanaratsy de na izy sanatriny zany nandeha tany na izy sanatriny zany tena hoe antso manokana la izy na misy lafin-javatra hafa fa amin'ny ankapobeny de zao tsy de tokony misy fanaratsy hiditra fotsiny ao anatin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra satria mazava ny tenin'ny Jaona eto tempolin'Andriamanitra isika zanak'Andriamanitra isika dia tsy mahakasika atsika lay ratsy dia satria tsika tsy mahakasika atsika lay ratsy de tsy tokony hikasika lay ratsy keo isika na inona endrika zava-tsarotra lalovanao dia mitandrema manana fahazavan-tsaina hoy Jaona eto fa efa nanome atsika ny fahazavan-tsaina raha sanatria miverina anatin'ny fahamazina-tsaina indray ka andeha ho ambakaina amin'ny hoe nataon'izao io nataony gasy io nataon'izao raha tsy ataon'izao tsy ry avako malala fandriky zany fandriky lay ratsy zany fa izao manana fahazavan-tsaina fa zanak'Andriamanitra aza mandeha makatsy makaroa hoe ratsy zao tsy mety ratsy na ny manao ohatra hoe manao fasana de tsy maintsy jerena ny andron'ilay olona hoe raha ianao raha teraka sorotany ianao de no zany de eto amin'ity zorony atsimo antsinanany ianao no tsy maintsy manao trano satria ny vitanao asorotany ary raha ohatra ka teraka ataovy asa tsy fantatro teraka adimy zany ianao dia vitandrivotra adimy zany tokoa no vitandrivotra vitandrivotra dia tandremo tsara zany fa ohatran'izao no tokony ho fipetraky ny tranonao tandremo tsara fa tsy azavaiketo moa zany ry havako fa de tena manao hoe tsy de tena tokony ho heritreritra raha tahaka izany ny kristianina fa an'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy an' Jehova ny tany zay rehetra eo aminy efa nanafaka atsika tamin'izany finoana izay ataontsika hoe finoana izay mamatotra izany ny soratra masina marina loatra fa rehefa manao trano tsika de mba mijery hoe aiza nidiran'ny masoandro aiza nidiran'ny rivotra fa amin'ny lafin'ny siantifika ny ijerentsika an'izany fa tsy amin'ny lafin'ny ara-panahy loatra tsy mijery an'izany amin'ny lafin'ny ara-panahy isika fa mijery an'izany amin'ny lafin'ny siantifika fa be deabe ny fanandroana malagasy tsy voatery amin'ny lafin'ny siantifika iny tokoa misy lafin'ny siantifika fantatsika zany hoe mijery andro fotsiny fa tsy de zay loatra no tena fanandroana raha tena fanandroana malagasy marina dia tsy amin'ny lafin'ny siantifika loatra fa tena misy lafiny mihitsy finoana misy lafiny finoana mazava io raha sendra raha ohatra anao ka mitsidika ny dohanin'ankazo malaza raha mitsidika an'ireny dohany manokany ireny de zao no tenen'ireny mpiandro dohany ireny hoe tsy mandaitra an'io raha tsy mino ianao zay mihitsy ny teneniny io misy resaka finoana io fa tsy mety io raha tsy isy finoana de finoana inona ary zay mahatonga antsika manao hoe mifanohitra amin'ilay finoana kristianina ilay finoana fakanesina amin'ireny zavatra ireny de zao aza makany atao amin'ny olona aza makany fa manana fahazavan-tsaina de matoki fa miaro anao ny tompo arovo ny tenanao amin'ny sampy amin'ireny sampy ireny fa izao koa nefa ivelan'ireny sampy ireny de misy koa ny sampy hita maso misy koa ny sampy hita maso ny voninahitra ny vola ny fitiavatena ary mandrakariva rehefa latsaka ao anatin'ireny sampy hita maso ireny ny olona hoe ny voninahitra ny vola ny fahefana de mora latsaka koa ao anatin'ilay sampy voalohany zay nresahantsika teo hoe ny dohany ny skidy ny fanandrona sy ny zavatra ohatran'izany fa mila miaro tena ny sampy isika iny moa ny atao hoe sampy ny atao hoe sampy de zao izay tian'ny olona mihoatra no Andriamanitra izay tompon'ny olona mihoatra no Andriamanitra ary tompon'ny olona mihoatra no Andriamanitra eny satria nahoana satria tsy mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra izy satria te hanodingan-dava izy tsy mahatoky ny herin'Andriamanitra izy tsy mahatoky ny heri ny fitiavan'Andriamanitra izy rehavako malala manafatra atsika eto Jaona tandremo ny tenanareo amin'ny sampy lay ratsy any de fetsy dia miseho amin'ny endrika maro samihafa mba hitariana ny mpino hiala amin'Andriamanitra matoki ny fitiavan'Andriamanitra matoki fa voavela heloka ianao matoki fa Jesoa mafaka miaro anao amin'ny ratsy rehetra matoa miazo fijaliana foana Kristy raha tsy afaka miaro anao izy fa afaka miaro anao izy amin'izao volana ataontsika hoe efa dila kely moa zao fa mandrakariva amin'ny volana manomboka volana avrily eo volana avril mai juin eo de matetika mipoitra ilay ataontsika hoe ambalavelona ny ambalavelona izay mahazo matetika mifaritra avaratra iny avaratra avovoan'ny
faritra avaratra amin'ny afovoantany zany hoe mahazo amin'ny faritra ny Jobe de mikitsaka mianavaratra zany hoe mahazo hatrany faritra loatra amin'ny faritra Ambatondrazaka iny dia mandrakariva betsaka ny Ambalavely mifanandrifindritra amin'ny fahavokaran'ny amin'ny fiakaran'ny vary vakiambiaty izy io fa izy io rehefa tena jerena dia karazana zavamaniry raha sendra mijery ianao de antsoina hoe karazana scopolamine zay ny filazan'lay ino zany lay singa simika scopolamine misy zavamaniry zay zay mamoaka vovoka reny ataon'ny olona hoe diavolana ataon'ny olona ambanivohitra an'izay fa misy fotoana izay miteraka ampiasaina moa zany izy io ampiasainy hafa izy io indraindray mba ahatonga zavatra mahatonga lay Ambalavelona tiana tenenany hoe tsy ho resahako tsy prieny eto moa zany tsy mofinainy tsika fa tsy hoe fampianarana lavabe momba an'izany tsy akory fa raha sendra rehefa mijerevy ianao anaty internet jerenao hoe scopolamine de hitanao hoe io lay mahatonga lay tahakany Ambalavelona fahaverezan-tsaina sy ny tahaka izany tiana tenenana hoe manana fahazavan-tsaina fa tsy voatery ho zavatra ara-panahy izy io fa mety ho zavatra mitranga no ataoko moa zany ampiasaina no ny zavatra alaina amin'ny zavaboary eny levako malala manana finoana de manana fahazavan-tsaina fa Jesoa afaka miaro anao de miarova tena amin'ny sampy aza miazakazaka manompo sampy na tahaka izany rehefa anatin'ny sarotra fa matokia an'Andriamanitra tian'Andriamanitra ianao de voly fetsy satria fetsy izy dia mampiasa fitaovana maro samihafa izy mba hampiala ny olona amin'Andriamanitra fa matokia an'Andriamanitra de zay no ilana ny fitezam-panahy zavatra roa ary no entinao miady amin'ny sampy voalohany de zao aza miala amin'ny fiangonana manana ray aman-dreny mpitandrina manana fiangonana mitaiza ara-panahinao zay ny voalohany indrindra dia itokiso ilay fiangonana izay mitaizanao sy lay mpitandrina mitaizanao na lay mpirehetra mitaizanao na lay sampana izay mitaizanao itokiso izy ary ny faharoa de zao rehefa tonga anatin'ny zavatra ary de manana fahazavan-tsaina rehefa marary matetika moa rehefa marary ny tena makany olona de manatona mpitsabo dia aza manaiky tarehin'ny olona amin'ny hoe ataovy gasy ataovy ohatran'izao sy ny sisa rehetra indray misy olona vonona cancer vonona miadana de indraindray lany vola be amin'ireny zavatra reny hoe gagasina kely atao kely an'izao tsy hoe tsy marina akory izy ireny hoe tsy mety ny zavatra natioraly eny misy zavatra natioraly fa tandremana tsara fa samihafa ny zavatra natioraly sy ny zavatra izay miaro finoana sy miaro fomba raha vao miaro finoana sy miaro fomba izy ka nalaina tariana natonina tariana dia efa tsy mety aza manaiky hampandrombony ny olona aza manaiky homen'ny olona zavatra aza manaiky izany fa manana fahazavan-tsaina afaka malala mbola lava moa ity volana jona ity miaro ny olony tompo zay moa no ahevitsika dia miaro atsika ny tompo de matoky azy sika tiatsika izy dia matoky azy ary ny fandresen'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana de fandresena ny aretina fandresena ny tebiteby de matoky an'izay mivavaka tika rehavako malala tompo misotranao zay fa menao anay ny firenenay izay manana izay maha izy azy saingy indraindray koa tompo tavela mbola manaka ankehitriny ary ireo sampy ireo fomba maro isan-karazany izay mifanohitra amin'ny filazantsara de ame fahazavan-tsany zay tompo hay atakatra izay fomba mifanohitra sy toetra mifanohitra amin'ny filazantsara ka manjary mamatotra anay tsy ahitanay ny fiainana mandrakizay tsy ahitanay ny fifalianao manafatra anay ny soratra masina ary ny tokony hiarovanay tena amin'ny sampy betsaka ireo karazana sampy izay mbola manjaka eto amin'ny taninay de ombanay Jesoa arova izahay ary ataovy manana fahazavan-tsaina mba ho azon'ny fakam-panahy ary mampahireza ny fiangonanao amin'ny fitoviana filazantsara mampahireza ny mpino kristianina mba hiaro tena amin'ny ratsy arovy amin'izay karazana sampy na ny sampy ny volana ny sampy ny voninahitra ny sampy ny fahefana ny sampy amin'ny doany ny sampy amin'ny sehoan'endrika maro samihafa dia arovy amin'ireny izay tompo
dia ataovy etỳ anatiny mandrakariva ny fahatokiana fa anao zahay dia afaka miaro anao, afaka miaro anay ianao amin'ny fotoana rehetra ary mahasitrana ny aretina rehetra, mahavonjy amin'ny fotoana rehetra. Dia mitoery mandrakariva etỳ anatinay ary ampahery izao fanahinao masina izahay mba ho zanaka tianao. Dia manjakà amin'ny tokantranonay tsirairay avy, manjakà ny fiadanao sy ny fifaliana ny asanay ny tokantrano. Misaotra Jesoa. Amen.